Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamarabantsika rehefa malalatratra ty talata fa 7 ny volana febroary ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Efesosy. Efesianina toko faharoa, Efesianina toko faharoa andiny fa 4:20 ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Efesianina toko faharoa andiny fa 4:20 ka hatramin'ny faharoa amby roapolo vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Kristy no fihavanantsika, izay nahiray antsika rotonta ka nandrava ny hevitry ny fisarahana. Fatao amin'ny nofony no nandravahany ny fandrafiana dia ny lalàna misy didy natao ohatran'Andriamana mba hanakambanany antsika rotonta ao amin'ny tenany olombavao iray ka hanaovany fihavanana. Ary ampihavanana antsika rotonta ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny hazo fijaliana izay namonoana ny fandrafiana. Ary tonga izy ka nitory teny soamafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa. Fa izy no ananantsika rotonta fanantonana amin'ny fanahy iray ho an'ny amin'ny iray. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompon-tany mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankoron'Andriamanitra, natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesoa ho fehizoro indrindra. Ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo, ary ao aminy no miaraka orona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Manoratra amin'ny kristianina tany Efesosy Paoly amin'ity taratasy ity. Ny kristianina tany Efesosy izay jentilisa niova kristianina. Mamerimerina moa isika amin'ny tantara hoe ao amin'ny testamenta vaovao dia nisy fiangonana anankiroa samy nanana ny naha izy azy. Ny fiangonana voalohany dia nisy ry jiosy niova kristianina tahaka andry Petera, tahaka andry ry Matio, tahaka andry Jaona. Reo dia jiosy niova ho kristianina maribana kokoa, jiosy nandray an'i Jesoa ho lay misy, jiosy nanaraka ny vavahana jiosy saingy nino fa ao amin'i Jesoa ny fahatanteran'ilay fampanantenana ny amin'ny avian'ilay misy. Reo jiosy niova kristianina reo dia nobeazina tamin'ny vavahana testamenta taloha, beazina tao amin'ny tempoly, nanaraka ny fampianaran'i Mosesy sy ny lalàn'ny mpaminany. Ireo no antsoina hoe Egliza Judéo-Chrétienne. Fa ny faharoa kosa dia iretsy ny Paoly ny filazantsara, jentilisa indray ireo, ry Koritianina, ry Galatianina, ry Efesianina, ry Kolosianina sy ny sisa rehetra. Ilay atao jentilisa dia izao tsy jiosy firazanana, tsy jiosy fiaviana, tsy jiosy fivavahana. Ary dia ireo olona ireo nefa rehefa nitorohin'i Paoly ny filazantsara dia nandray ny filazantsara izy. Jentilisa izy, avy any amin'ny fanompoan-tsampy izany no nino an'i Jesoa ho mpamonjy. Tsy nahafantatra ny testamenta taloha ny ankamaroany, tsy nahafantatra ny tantaran'i Mosesy, tsy nahalala momba andry Abrahama, fa nampahafantarana taty aoriana kosa zany. Ireo no antsoina hoe jentilisa niova kristianina, Egliza pagano-kretianina. Mazava arak'izany fa samy hafa ny fomba fisainan'izy ireo. Ny ombonan'izy ireo dia samy mino an'i Jesoa, ny ombonan'izy ireo dia samy manaiky an'i Jesoa tompo sy mpamonjy, fa raha ny kolotsainany, ny fombafombany, ny fiteniny aza dia samy hafa be ihany. Dia tena fahasamy hafa mifana mihitsy no mibaiko ny ataontsika hoe ny fifandraisan'izy ireo. Ndraindray dia nifampitsara izy ireo, ndraindray dia nisy elanelana nampisaraka azy ireo, iretsy pagano-kretianina, izany hoe i Paoly no nitarika azy mba andry Barnabasy no nitarika azy. Retsika kosa nisy andry Petera mba andry Jakoba no nitarika azy. Ndray taty Jerosalema ny ivony, ary ndray kosa tany Antiokia ny ivony. Samy hafa izy ireo. Momba ny lafiny etika dia tena be dia be ny mahasamy hafa azy. Ny lafiny fitondran-tena, izany hoe ny lafiny fampiarana ny filazantsara eo amin'ny fiainana andavanandro dia samy hafa izy ireo. Mazava ho azy satria tsy mitovy ny loharano. Ary dia mandrakariva ary hotsika teo dia mifandrafy ihany izy ireo. Ary eto dia Paoly
de manazava manoratra amin'ny Efesianina manao hoe tsy tokony ho mpifahavalo intsony ange isika. Ahoana no ampifahavalo ny fiangonan'Andriamanitra tany Jodia sy ny fiangonan'Andriamanitra taty Efesosy na taty Galatia? Efa iray ihany isika. Ary dia manantitrantitra izany mahiray ihany izany ny fiangonany Paoly eto. Ary asehony fa ny mahiray ny fiangonana dia ny faharavan'ilay zavatra mampisaraka, noravan'i Jesoa lay zavatra mampisaraka. Ary tonga iray ihany reto fiangonana anankiroa reto, de ny fiangonana Jentilisa Nueva Kristianina sy ny fiangonana Jiosy Nueva Kristianina dia vatana iray ihany, tena iray ihany ao amin'ny Kristy. Ohatra ka mamaky ary isika ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy valo ambin'ny folo dia miresaka manazava Paoly ny fomba nandravan'i Jesoa lay fampisarahana. Eto dia asehon'ny Paoly zany amin'ny tapany farany hoe tokony ho fifaliana mihitsy ny fiainan'ny mpino satria efa tsy mpifahavalo tsony, efa iray ihany, tsy misy tsony jentilisa tsy jentilisa, fa iray ihany zay rehetra mino ao am' Jesoa. Dia mitanisa lasin-javatra telo ary Paoly eto izay indiky ny nandravan'ny tompony, anazavany ny faharavany lay zavatra mampisaraka mafy indrindra. Voalohany de izy manao hoe tao amin'ny nofony Jesoa no nandravany ny fandrafiana rehetra. Tao amin'ny nofony Jesoa. Andininy valo ambin'ny folo, iny nofony Jesoa iny zany. Sarika sao iny teny grika zany hoe lay tena nofo mandaraha mihitsy, lay tena nofo mangiry-firy mihitsy, lay nofo misy manana ny filany ama olombelona iny mihitsy. Zany hoe lay Jesoa olombelona nofo dia nokapohana sy nangiry-firy nijaly mba handrava ny asan'ilay nofo. Ny asan'ny nofo zay fisarahana no heviny. Fa ny faharoa de hoy izy manao hoe tsy ny asan'ny nofo ihany, tsy ny fandravana ny nofo ihany teo amin'ny nofony Jesoa ihany no nandravana ny hevitry ny fisarahana, fa izao eo koa ny hazo fijalian'i Kristy. Teo koa ny hazo fijalian'i Kristy izay midika fampihavanana, zay midika fampihavanana andininy faha enina ambin'ny folo, ary ampihavana antsika roa ho tena iray amin'Andriamanitra no hazo fijaliana izay namonoana ny fandrafiana. Ny hazo fijaliana koa de zao midika fahafatesan'lay fifandrafiana, ny hazo fijalian'i Kristy io izay mitoro ny maha-Andriamanitra azy. Hotsika manao hoe lay sarikisana, lay nofo de mitoro ny maha-olombelona an' Jesoa, fa io koa de tsy misaraka amin'ny hazo fijaliana izay mitoro ny maha-Andriamanitra an' Jesoa. Ka ny maha-olombelona feno an' Jesoa dia nandrava ny hevitry ny fisarahana. Ny maha-Andriamanitra feno an' Jesoa dia nandrava ny fifandrafiana. Tsy misaraka mihitsy ireo. Zany hoe lay Jesoa Kristy tompo sady olona no Andriamanitra, dia amin'ny alalan'izay maha-olona feno sy Andriamanitra feno an' Jesoa zay maharava ny fifandrafiana teo am'ireo fiangonana roa tota ireo. Jesoa zany le fampihavanana, izay fampihavanana tsy azon'ny olombelona no eritreretina mihitsy, fa nakamban' Jesoa noho ny amin'ny nofony sy noho ny amin'ny hazo fijaliana. Fa ny fahatelo de aseho amin'ny Paoly eto havako ny amin'ny hoe mahatonga ny fampihavanana ho azo tanterahina, mahatonga ny fampihavanana ho totosa de eo ny filazantsara, eo ny vaovao mahafaly, teny soa mahafaly. Zany hoe ny fitoriana n'io teny soa mahafaly io. Inona moa lay teny soa mahafaly? Ny famelan-keloka raisinao am' Jesoa. Inona moa lay teny soa mahafaly? Fahavitan'ny famonjena ao am' Jesoa. Inona moa lay teny soa mahafaly? Lay fandraisana, lay fiainam-baovao am' Jesoa. Ny fitoriana ny filazantsara, ny fiainana ny filazantsara de mahatonga fihavanana sy fampihavanana. Afako nisy tokony hatonotsika zany amin'ny sehatra rehetra izay misy fisarahana, amin'ny sehatra rehetra izay misy fifandrafiana, amin'ny sehatra rehetra izay misy orana mampisaraka de zao rehefa eo ny hazo fijalian'i Kristy de azo tanterahina ny fiombonana sy ny fihavanana.
Amin'ny toerana rehetra izay misy fifandrafiana, amin'ny toerana rehetra izay misy korontana misy ady, rehefa toriana ny filazantsara de azo tanterahina ny fihavanana. Ny filazantsara zay torian'ny mpino, ny filazantsara zay torian'ny fiangonana de filazantsara ny fihavanana. Amin'ny toerana rehetra zay toriana ny filazantsara de tokony roborobo ho foana ny fisarahana, ary tsy ho foana fotsiny le fisarahana fa izao tonga olom-baovao. Mazava ny tenin'ny Paoly eo manao hoe nisy didy natao andravana mba anakambanana antsika roa tota ao amin'ny tenany olom-baovao iray. Zany hoe tsy hoe fampihavanana fotsiny lay izy, fa lay filazantsara de mahatonga olom-baovao, mahatonga fisainana vaovao, fomba fijery vaovao, lay filazantsara. Ary le fomba fijery vaovao entin'le olom-baovao mahatonga hoe olom-baovao tsy mieritreritra ady, tsy mieritreritra korontana, tsy mieritreritra fifandrafiana. Raha ohatra ka mandroso isika amin'ny lafiny lalindalina kokoa, inona moa no tena mampisaraka e? Raha miainga am'ty Efesianina ty any sika, inona moa no tena mampisaraka? Ny nofotsika ny mampisaraka atsika. Ny nofotsika ny mampisaraka atsika. Mazava ny tenin'ny Paoly amin'ny Galatiana 5:5, fa ny vokatry ny nofo kosa fifandrafiana, ady, korontana, avinavina, firehareana, zay ny vokatry ny nofo. Amin'ny toerana rehetra zay misy ady na korontana de tokony ho fatatsika fa ny nofo zay nanjaka. Tsy asan'ny fanahy ny korontana fa asan'ny nofo sarotsy, ny nofo zay mitondra fitiavan-tena, ny nofo zay tsy mitondra ny olona fa tsy eritreritra ny tenany, ny nofo zay tsy mampisaina ny olona fa tsy zay mahafinaritra azy ihany, ny nofo zay tsy mitona ny olona eritreritra ny mahatsara ny hafa, ny nofo zay tsy mitona ny olona eritreritra zay mahasoa ny fiainan'ny hafa, mahasoa an'Andriamanitra, mahasoa ny sohim-bonana. Tsy zay ny nofo. Ny nofo dia mahatonga fieritreretan'ny olona ny tenany ihany, fitiavan-tena, fireharean'ny tena, fisehosehon'ny tena. Ary io le mandrakariva teneninareo amin'ny teny frantsay hoe la ego, lay toetra, lay nofo, lay fiheveran-tena ho zavatra, lay fiheveran-tena ho tsara, le fieritreretana ny hafa ho tsy mendrika fa ny tena ihany, zay le mahatonga an'ilay fisarahana. Satria rehefa eritreretinao ianao ihany ny tsara, eritreretinao rehefa ianao ihany ny marina, rehefa eritreretinao ianao ihany ny mety, rehefa heriverinao fa ny ianao ihany atao hoe mahitsy sy mendrika tokony atao fa ny hafa tsisy, de miataka ny hafa de tonga ho azy ny fisarahana. Noho zany dia ny nofo no mahatonga ny fisarahana, ny nofo, ny fisainatsika, fitiavan-tenatsika, firehareantsika, itsika mora tohina, isika mora kivy, isika mora mitsara, isika mora andaira ny fakapanahy amin'ny resaka karazany kehitreritreritra afa-tsy zay heverin'ny tenatsika io. Izay ny mahatonga ny fisarahana. Ary zay mahatonga ny Paoly eto miteny hoe noentin'i Jesosy teo amin'ny nofony zay toetratsika izay, nitafiany Jesosy teo amin'ny nofony izay toetratsika izay, de nombona tamin'ny hazo fijaliana izy, ary niara-maty tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izay nofo mampisaraka izay. Mazava ny tenin'ny Paoly amin'ny Galatiana, izay ihany Kristy Jesosy de nanombo ny nofony mba amin'ny filany. Inona lay filany? La ego. Inona lay filany? Le fiheveran-tena ho zavatra. Inona lay filany? Le fitiavana misaratsaraka, le fitiavana miandanindany, lay mifampiandany. Io lay mampisaraka. De nombony Jesosy, nombona tao amin'ny hazo fijaliana io. Mazava ny tenin'ny Jesosy, mazava ny tenin'ny Paoly. Izay ihany Kristy Jesosy de nanombo ny nofony niaraka tamin'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana. De afaka malala. Inona ny mampisaraka? Ny nofotsika ny mampisaraka. Tsy lay nofo amin'ny mahanofo azy, fa lay filan'ny nofo, ny nofon'ny olona na ny filan'ny olona de zao mandeha ho azy ao anatin'ny olona mpanota ny fitiavana te hisaraka, fitiavana te hiavaka, ny fitiavana tsy te hifandray, ny fitiavana te hiavinavina, te hitokatokana, mandeha ho azy ao anatin'ny olona maha olona mpanota azy zany. Zay nahatonga an' Jesosy nanombo ny nofony tao amin'ny hazo fijaliana mba hamonoana izany toe-tsaina sy toe-panahy mora misaraka izany.
fa tsy zay ihany le afaka mahalala ny mahatonga atsika hisaraka fa izao ny fiheverantsika ny tenatsika ho tsara no Andriamanitra, fiheverantsika ny tena fitiavatsika te hitovy amin'Andriamanitra mihitsy ary indraindray, tsy te hiankina amin'Andriamanitra, tsy te hiombona amin'Andriamanitra, fiheverantsika ho tsy mila an'Andriamanitra, ny tsy fananatsika fanetretena zay ratsoro, ny tsy fananatsika fanetretena, ny tsy fananatsika fanafoanatena, fa heverintsika fa ny tenatsika ny ivony zao rehetra zao. Azany ny fahotana le avako malala ny fieritreretan'ny olombelona fa izy ny ivony zavatra rehetra. Ny fahotana de mahatonga ny olona mieritreritra manao hoe izy ny ivony zavatra rehetra, eo aminy daholo miodina ny fahefana rehetra, eo aminy miodina ny fahatsarana rehetra, fa tsy zay anefa le avako manao. Eo amin'ny Jesosy miodina ny fahatsarana rehetra, ny ivony fiainan'izao tontolo zao tsy ny olombelona fa Andriamanitra. Namarika ny taonjato faharoapolo rehefa nanomboka ty amin'ny taona 5,700 de ny be de be ireo publication scientifique, be de be ireo découverte scientifique nipotra nanomboka ny taona 5,700 tao anatin'izany ry Albert Einstein, be de be ireo physicien maro samihafa tamin'ny fotoan'andro nipotra tanomboka ny taona 5,700 hatraty ambadiky ny taona ady lehibe faharoa. Ary dia tamin'ny taonjato faharoapolo io no anankiray zay nanamarika ny hoe ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany any dia efa azo azavaina amin'ny siansa, tsy ilaina intsony Andriamanitra, tsy ilaina intsony Andriamanitra fa ny siansa de tena ampy anazavana ny zavatra rehetra satria nazava tamin'ny olona momba ny planeta maro, momba ny fiodin'ny tany, momba ny fiodin'ny ny zavatra rehetra manodidina ny masoandro, ny anipotrany antsoina hoe mécanique quantique, nipotra ny théorie isan-karazany hoentin'ireo physicien nalaza tam'izany taonjato faharoapolo zany, ary de nieritreritra ny olona aty amin'ny taonjato faharoapolo amin'ny fiandohany ka taty amin'ny tenatenany hoe ny fivavahana nge zavatra tsy fanazavana ny fisina amin'ny eo Andriamanitra fa ny siansa ny manazava, efa azo azavaina amin'ny siansa daholo ny zavatra rehetra, azo azavaina amin'ny siansa ny lalàna mitondra ny tany sy zay rehetra any ambony rehetra any. Ary dia mazava ho azy fa aty amin'ny taona 500 taona 80 dia nipotra ny teolojian'ny hoe maty Andriamanitra, maty Andriamanitra, potra zay teolojia zay indrindra tao tokotany ben'ny teolojia amin'ny teny frantsay, eny tam'ny teny anglisy koa ary dia nipotra ny teolojian'ny fahafatesan'Andriamanitra hoe mety maty Andriamanitra. Ary dia nipotra ndroborobo be tahaky tsisy tahaky zany zany teolojia zany, saingy inona moa no tao ambadika? Fiheveran'ny olombelona fa izy ny ivony zavatra rehetra, fiheveran'ny olombelona fa izy ny mahatakatra ny zavatra rehetra. Aty aoriana nanamarika ny taonjato faharoapolo, inona nefa raha ny taonjato faharoapolo? Ady lehibe anankiroa, ady lehibe anankiroa, ady lehibe voalohany, ady lehibe faharoa. Ary tamin'ny taonjato faharoapolo nahatsiravina indrindra teto ambonin'ny tany no isan'ny olona maty ny ady, akoatran'ny ady lehibe toa ny ady ataontsika hoe regionaly, tsy hoe vita tamin'ny ady lehibe faharoa eny ange ny taonjato faharoapolo fa reo ady isan-karazany vonoin'olona nitranga hatraty amin'ny taona 70, 80, korotana maro isan-karazany teto ambonin'ny tany, ny guerre froide zay nitranga tamin'ny taonjato faharoapolo isan'izay nisina fahafatesan'olona maro, tsy nataon'ny nazy ihany fa nataty amin'ny ataontsika hoe nataon'ny Staline, nitranga nataon'ny Mao Tse-tung, be de be ny vonoin'olona nataty Afrika aza taonjato faharoapolo, satria taonjaton'ny firehan'ny olombelona, taonjaton'ny fieritreretan'ny olombelona fa izy no ivony zao tontolo zao, izy no ivony zavaboary. Ary de rehefa ny olombelona ny mieritreritra fa izy no ambony, izy ny tsara indrindra, teraka fisarahany zany amin'ny toerana rehetra zay eritreretanao fa ianao ny tsara indrindra, ianao ny mendrika indrindra fa ny hafa tsy ny tsinona de zao teraka ho azy ny fisarahany. Amin'ny toerana zay isian'ny firehariana maha olombelona, amin'ny toerana zay isian'ny fandokadokafana ny fahendren'olombelona, fa ny indraindrana ny fahendren'olombelona de zao tonga ho azy ny fisarahany. Ary zay no mahatonga amin'ny Paoly eto manazava manao hoe ny hazo fijaliana no nandrava ny fireharian'ny olombelona.
ny azo fijaliana zay fanetretena ny Kristy. Ny Paoly amin'ny taratasy ny soatany manokana ho an'ny Filipianina, aoka ao aminareo zao saina izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa nofoanany tenany tamin'ankany endriky ny mpanompo ka nekeny hatramin'ny fahafatesana tao amin'ny azo fijaliana. Avako malala amin'ny toerana zay isinany freharean'ny olombelona, amin'ny toerana zay isiny fiebebona ny fizahozahoana, amin'ny toerana zay isiny fahatokisan'olombelona tena mihoatra noho zay tokony ho izy, de ilaina ny toerana ny azo fijalian'ny Kristy. Ny azo fijalian'ny Kristy no nandrava ary mandrava ny frehareantsika, mahatonga atsika manetry teny eo anatrehan'Andriamanitra ka afaka miteny tahaka amin'ny Paoly manao hoe ataoko taimboraka avokoa ny zavatra rehetra mihoatra ny fahatsarany Kristy. Fa ny farany avako malala, inona moa no mahatonga atsika miady sy mikorontana tahaka zao? Ny fake news, ny vaovao tsy marina isan-karazany, ny vaovao lainga isan-karazany, ny vaovao mandranitra mifandranitra isan-karazany, ny vaovao etseroa, ny resaka etseroa izay mitaona ifandranitra, ifandrafy, ifamono, miainga amin'ireo vaovao maro isan-karazany. Misy feo maro isan-karazany retsika mampifamaly, feo maro isan-karazany mampiady, feo maro isan-karazany mahatonga atsika mieritreritra ny hafa ho tsinitsinina. Misy vaovao isan-karazany zay fantatsika tsika miteny hoe fake news. Fa am'ty toanjato fa raiky amby roapolo ty ny tena ahitantsika efa nanombilina 7 taona izy zao, 5 amby roapolo taona, de ahitantsika karazana vaovao ratsy isan-karazany ary toy ny olombelona rehetra. Alezo taraitsena hoe 3 tapitrisa 3 miliara ny isan'ny olona membre ao anatiny antsoiny hoe Facebook. 3 miliara ny atsasaky ny mponina eto ambonin'ny tany latsaka kely dia manao Facebook avokoa. Ary ny olona manao Facebook avy zao afaka milaza vaovao daholo. Ny mpanao Facebook rehetra de zao toy ny mpanao gazety, afaka manely vaovao, afaka milaza vaovao. Zay ny Facebook. Tsy ratsy akory ny Facebook, fa misy mamparatsy azy any. Afaka tonga mpanao gazety daholo ny olona rehetra, de eritrereto 3 miliara 3 tapitrisa samy manaparitaka vaovao zay reny ny sofina, zay fahatsapany azy, zay hitany na tsy hitany, zay reny na fatany na tsy fatany, zay iainany na fatany na tsy fatany, aparitany eo anaty Facebook. Ny olona am'izany fotoana zany tsy hoe inona tsony ny marina na inona ny diso, fa inona ny malaza, inona ny beberesaka, inona ny vaovao, fa tsy hoe inona tsony ny marina, za very ao anatin'izany vaovao miparitaka, aparitaky ny olona 3 tapitrisa eto ambonin'ny tany zany lay marina. Inona nefa nampianarina atsika? Inona ny tezana atsika nandritry ny taona maro? Ny marina de tokana ihany. Ny marina amitsika de au singulier, ny marina amitsika tokana, fa ny marina amitsika tsy 3 tapitrisa no isany, fa ny marina raha ihany. Amitsika kristianina, Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, inona ny dika zany? Amin'ny andavanandrotsika, ny marina de azo atao tsara, azo fatarana, azo iainana, azo azavaina, azo marina de tokana na marina amin'ny ara-panahy, na marina amin'ny andavanandro ara. Amitsika ny marina de azo iainana, azo fatarana, azo zaraina, zay Jesosy fahamarinana, azo tsapaitanana mihitsy ara. Saingy am'izao androana antsika zao 3 tapitrisa samy manaparitaka vaovao de lasa be de be ny tonon'ny olona hoe marina. Ary inona no andravana an'izany? Satria zany filazana marina fitompona teny fantatra ho marina zany de mahatonga inona? Mahatonga korotana, mahatonga ady. De hoy Paoly eto manao hoe torio ny vaovao mahafaly. Amy toerana zay itoriana ny filazantsara, toriana lay vaovao mahafaly de zao miondrika eo anatrehan'io vaovao mahafaly io avokoa ny vaovao ratsy rehetra. Ny vaovao mahafaly, ny filazantsara no mandrava ny vaovao tsy marina rehetra. Ny filazantsara no mandrava ny vaovao manimba rehetra, ny vaovao mampiady, ny vaovao mampisaraka, rava ny filazantsara. Ravako malala, torio ny filazantsara. Hoy Paoly, rehefa ambary filazantsara io dia miataka ho azy ny filazana ratsy rehetra. Tsy ny fametraham-panontaniana manao hoe inona ny marina, inona ny diso, fa torio ny filazantsara amin'ny toerana rehetra zay ijoroany ny mazava, miala ho azy ny maizina. Raha vantany vao mirehitra ny jiro de miataka ny aizina, miala ny aizina. Ny aizina tsy hoe être akory.
no ny filazan'ny Saint Augustin azy fa ny aizina de zao ny tsy fisiany mazava. Rehefa tsy lazaina ny marina de tonga ho azy ny de mipotra ho azy ny tsy marina, fa rehefa toriana ny marina rava ho azy ny tsy marina. Ary mahatonga amin'ny Paoly eto miteny manao hoe amin'io andininy zay eto am-pelatanantsika io, manao hoe 1:20 tonga isika nitory teny soa mahafaly milaza fihavanana. Mandehana koa ny ravako malala mitory teny soa milaza fihavanana, fa rehefa mitondra teny soa mahafaly milaza fihavanana ianao mandositra ho azy ny fisarahana. Ivavaka Tompo amisironao zay no ny amin'ny soatrao masina izay mampahery anay, mampatsiaro anay fa efa risy ny fisarahana, nombona tamin'ny azy fijaliana ny fisarahana, fa tonga kosa ny fihavanana, tonga kosa ny fifankatiavana, tonga ny fifamelana, satria noravan'ny azy fijaliana ao zany. Ary ny vaovao mahafaly zay ambaran'ny soratrao masina, ny filazantsara de mandravako ny vaovao tsy marina mampisaraka rehetra. Tahiny tontolo andro anio Tompo, tontolo andro iainanay ny vaovao mahafaly, izaranay vaovao mahafaly, izaranay ny tsara sy ny mahafinaritra ny mpiarabelona aminay. Mamelà anay raha toa ka tsy mahavita mitory teny fampihavanana izahay. Mamelà anay raha toa ka ndraindray ary zay fitaovana mampisaraka noho ny fireharehanay, noho ny fizahozahoanay. Mamelà anay Tompo, fatao am'izay hitory ny azy fijalianao zay midika fihavanana, hitory ny vaovao mahafaly zay midika fampihavanana, hitory ny fandresenao ny fahafatesana zay midika fiombonana. Manjaka tomponay Tompo ary tahiny tontolo andronay, tontolo andro iainanay ny filazantsara. Misaotra Jesoa. Amen.